ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady fahafito ny volana Desambra taona 2024. Alahady faharoa ao anatin'ny advento izay banjinantsika loahevitra vaovao indray manao hoe manantena an'Andriamanitra. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany ry havana no imbonantsika amin'ity anio ity. Andeha ry havana ataontsika ny hira azakazaka masina. Iombonantsika ny famakinan'ny salamo fa 130 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehova tsy misy reharehan'ny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra na izay sarotra amparina tsy takato. Fa mampionona sy mampangina ny fanahy ianao tahaka ny zaza efa maody eo amin'ny reniny, dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko ry Israely eo, manantenahan Jehova hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Amen.
te iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Andriamanitro, mideranao zahay noho ny fahendrenao sy noho ny saina lalina izay ao aminao, izay hitondranao sy hitantananao ny fiainanay vahoakanao. Nantsonao izahay ka tonga miombony eto anatrehanao, ankalaza sy hanome voninahitra ny anaranao. Mideranao izahay noho ny fitiavanao anay tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, ilay marina sy masina ary be voninahitra ihany koa. Misaotranao koa izahay no ny asan'ny fananao masina izay manavao anay fiangonana, manolo-tsaina anay ary mampahery anay lalandava, ka azonay mijoro eto anatrehanao sy mifandray tsy tapaka aminao Andriamanitray. Tompo, atreo feno amin'ny alalan'ny fananao masina ary izao fanompo-pivavahana rehetra izay iombonana eto izao, fa ataonay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay toky sy fanantenanay no ivavahana eto izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Koa amin'izany, sikino ny sainareo dia mamonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny famasinan'ilay niantso anareo. Dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha ny kondanatseotra, sambatra izay mitady ny betra amin'ny ahatady azy amin'ny rehetra. Ny hira faharaiky amin'ny valopolo ny andinin'ny fahatelo no hiraintsika. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka anantona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika, ka anaraka ao am-pontsika izao tonim-bavaka izao. Tompo, ianao tokoa no mpitondra ny fiainanay, ka manana izay drafitra hitondranao manokana sy hitantananao ny fiainanay vahoakanao tsiraray avy. Misy fotoana nefa izay Andriamanitra, tsy mahatakatra izany drafitra ao sy fitondranao ny fiainana izany, ka tonga manome tsiny ianao izahay, satria mihevitra ny tenanay fa ho marina izahay, ka tsy mba manetry tena akory teo anatrehanao. Misy fotoana koa izahay tsy mba nampahery ireo namanay izay niara-pahoriana, fa nanampitrotraka izany aza no nataonay. Miariary ao anatin'izany Tompo, fa tsy nity ny namanay tahaka ny tenanay izahay, ary tsy nity ihany koa ny fahavalonay. Tsy izany ihany, fa nataonay tsinotsinona ihany koa ny fitiavanao sy ny famonjenao sarobidy izay nanoloranao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana, ka
nanaovanay tsinotsinona izany, tsy nijoro tamin'ny marina, tsy nijoro tamin'ny finoana izahay raha toty zavatsarotra sy zava-manahirana. Masina anao Andriamanitray, kanefa tsy nitondra tena mendrika ny fahamasinanao izahay, fa mbola nanohitra ny sitraponao hatrany, na dia fanambaranao taminay aza izany rehetra izany. Fa ny lolo-po, ny fitaka, ny fiatsaram-belatsiny no mbola ny ainanay. Koa indreto izahay tsy raharay avy Andriamanitra, mitondra ny fifonanay, miaiko ny heloko mampadisoanay rehetra eto anatrianao. Mitalao ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao izahay. Raisy Tompo ny fifonanay, ary mino sy matoky izahay fa tsy mitahiry ny fahatezeranao aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny hira laharana 20 ao amin'ny firana fanampiny no andeha ho iraintsika. raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny tompo ho antsika tsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo anao. I Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra
ao aminy kosa isika. Amen. Raha sambatra ny olona izay voavelany sy misara ny fahagana, sambatra ny olona izay tsisy ajery ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny hira fa 1:580 ny andiny ny voalohany ihany no iraintsika. Ka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika. Inon'Andriamanitra raisy toa mpamondanitra sy ny tany ary minana Jesosy Kristy zanany natokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny mizara ny mampalaolona nibona tamin'ny asokizany ary kanarena ina fanefena sia misaranamantany ny fahatera miaraka amin'Andriamanitra eraka amin'Andriamanitra raiso ary amin'ny tsara tena sy ny mamy ny fanahy masina elona masina manerana izao tontolo izao elona masina famelan-tena ny fisarana-tena mamy ary fiainana mandrakizay. Amen. Mahazoterana ianarana. Ankalaza ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Noho izany dia fotoana izao ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny sampana sekolela dia fara-miaraba amintsika ary manolotra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana ny ankizy sy ny tanora izao. Miara-mitsangana izao ny ankizy sy ny tanora ary ny fianakavian'ny sekolela rehetra. Ataontsika ny hira fa 8:7 andininy voalohany. Ry Andriamanitra Ray Aman-Indrindro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Misaotra anao izahay noho ny fahatsaranao dia mbola namondranao fo taminay ary namezanao fitiavanao indrindra ho anay ka mbola nazahoanay izao fotoana izao indray mba hanolorana ny teninao ho an'ireto ankizy tanora reto. Mangataka indrindra ny fanahinao masina izahay mba hanazava ny sainay sy ny fonay mba hahazoanay mandray sy mitadidy ary ivelomanay tokoa ny teninao mba hahatonga fiainana ho anay
tonga anay ho tena mpanaradianao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangatahana izany vavaka izany. Amen. Miara-mipetraka isika toy. Sakafo ny baibolinareo ao amin'ny Samuela voalohany toko 4:20 andininy 7. Boky ny Samuela voalohany toko 4:20 andininy 7. Novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Angalantsika lesona izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fiainoantsika ity angano ity. Andalo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny biby, dia ny saka, ny alika ary ny omby. Ny saka no nampidirin'Andriamanitra voalohany andalo izany fitsarana izany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny saka hoe: ianao ry saka dia voapanga ho biby tsy malala fiononana mihitsy fa menomenona foana ny ataonao mangataka foana. Fa navoky ianao nanona dia mangataka foana ny ataonao. Ianao koa dia biby tsy mba miasa ary matory foana no ataonao. Noho izany toetranao izany dia any amin'ny hafobe no toerana misy anao. Dia lasa raika izy ny saka namonjy lalana makany amin'ny hafobe. Dia nandroso indray ny alika ho tsarain'Andriamanitra. Vao nampandrosoan'Andriamanitra ny alika dia nipelipelika be mihitsy ny rambony sady ny vovo avy dia avy mihitsy izy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny alika hoe: ianao ry alika dia voapanga ho biby feno firehirehany, satria ianao dia mefitra ny tenanao ho matanjaka sy manana hery satria miambina ny olombelona. Nefa ny ao anatin'ny fonao dia tena feno tahotra tokoa. Ka dia ianao koa noho izany dia manaikitra ny olombelona koa ianao indraindray izay olombelona ndraisinao ho sakaizanao. Dia noho izany toetranao feno firehirehany izany dia any amin'ny hafobe no toerana misy anao. Dia lasa raika izy ny alika namonjy lalana makany amin'ny hafobe. Fa raha vao nahita ny saka sy ny alika lasa any amin'ny hafobe ny omby dia tonga izy dia lasa koa namonjy ny any amin'ny hafobe. Namonjy lalana nakany amin'ny hafobe. Dia hoy Andriamanitra hoe: ory omby fa hoaiza ianao, miverena ianao ozy izy. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra amintsika teo fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Dia nijanona raika izy ny omby ary tsy nasahany traka nijeren'Andriamanitra izy fa niondrika. Dia hoy Andriamanitra taminy: fa ahoana ianao ry omby no mamonjy ny lalana makany amin'ny hafobe, nefa izaho mbola tsy namoaka didim-pitsarana ho anao akory. Dia hoy ny omby hoe: satria any no mendrika, fa zange sady misy tandroka no misy rambo, ary izany no tena endriky ny devoly mihitsy ozy izy. Ary fanampin'izany koa ny omby ny saka sy ny alika izay biby miara-monina amin'ny olombelona ary izy any amin'ny hafobe ny anjara toerana nomenao azy. Koa vao maika ve fa izaho. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny omby hoe: tena diso izany fijerinao izany ry omby, fa ianao dia tena biby feno fanetrentena sy biby feno fitiavana. Ianao dia biby mazoto miasa ary manaiky mibaiko rehetra izay omenanao. Mitondra vokatsoa ho an'ny olombelona koa ny fiarahamonina aminao. Ary indrindra ho hazavaiko anao hazavaiko anao ange ny tena hanomezana anao ny anjaran'ny lanitra ho antsoiko Jesosy Kristy zanaka hanazava aminao izany antony azahoanao izany anjara toerana izany. Dia tenin'Andriamanitra izay avina amintsika androany dia hoe: fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Dia tonga te Jesosy Kristy ary hoy izy tamin'ny omby: ianao rery ihany no zava-mananaina mba nandray
tamin'izaho tonga dia ty ambony tany hitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra. Nampandroso tao an-tranonao ianao ary nandro teo amin'ny finanam-bilona izay finananao sakafo tamin'izany nefa dia tsy mba mitotonao tamin'ny tandrokao na ny velesinao tamin'ny rambonao fa niara nonona taminay tokoa tao ianao. Ka noho izany dia tena feno fitiavana tokoa ianao romby ary tsy mba nanilikilika ary tsy mba nanavakavaka ary izany toe-ponao izany tokoa dia mendrika ianao handray ny lanitra hiaran-dova amiko ny fiainana mandrakizay. Koa isika ry mpianatra sekoly alahady raha tonga ty am-piangonana isika hianatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy hoe tonga ty fotsiny isika araka ny hoe hitan'ny olona tsika hoe ino fa mazoto mianatra sekoly alahady, ino fa tonga foana tsika rehefa tonga ny alahady fa rehefa tonga ty am-piangonana tsika dia moa isika tena mandray any Jesosy Kristy ao am-pontsika tokoa ny tenin'Andriamanitra izay anarantsika ve tena raisitsika ho fiainana ao antsika sy ho fivelomantsika tokoa fa avy amin'ny fijerin'Andriamanitra ny fontsika rakizy sy tanora no mamaritra ny anjara toerana iso antsika rahatr'izay dia na any amin'ny farihy rehetra hafa na tsika ahazo lanitra hiaran-dovo izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Misaotra ny zoko tao amin'ny sampana sekoly alahady ny zara izay afatr'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izay. Mialohan'ny hitsanganana izay vavaka sy maka misesy ny soratra masina dia ny hira 7:9 ny andinin'ny 5 ataontsika amin'ny feo 5 sy 9. Ny hira 7:9 ny andinin'ny 5 no ataontsika. Mbola iaraka iombom-bavaka sika tompoko. Mbola misaotra anao izay ireto tompo Andriamanitra rainy tsara indrindra satria mbola menao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay mamaky sy miaino ny tenin'ny soratra masina. Ny teninao tokoa dia aina mamelombelona ny fanahinay ary fanilo manazava ny lalanay eto amin'ity tany izay diavinay ity. Ianao tokoa dia efa niteny Jesosy fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavanao Andriamanitra. Koa vakiana misesy aminay ary ny tenin'ny soratra masina. Meo anay ny saina mahay mitahiry ary sofina mahay mandray, sofina mahay miaino izany tenin'ny soratra masina izany. Ampangino ary ny feo rehetra izay tsy avy aminao fa aoka mba ny feonao rery ihany no renay amin'izao fotoana izao. Dia mitenena Jesosy fa voninkaina anao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anirinay sy angatanay izany vavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Raisara ny baibolintsika hamakitsika ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Joba. Joba 1:12 andiny 17 ka hatramin'ny 12. Joba 1:12 andiny 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ampanatrahinao azy ny fonao ary atantanao aminy ny tananao ka misy elika eo an-tananao dia ary ho lavitrany izany. Ary aza avela hisy ratsy toetra ao andahinao dia azo anandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao. Koa hijoro tsara ary tsy atahotra fa ho adinonao ny fahorianao. Toy ny rano efa nandalo no atsiarovanao azy. Ary amirapiratra lavitra noho ny mitavovonana ny andronao. Na dia sendra manjombona azy dia ho tonga tahaka ny maraina. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka andry tsy aminay ahy. Dia ho tafandry ianao fa tsy hisy anay taitra. Ary maro no ila sitraka aminao fa ny masina ratsy fanahy kosa ho paina ka ho very avokoa ny fiarovana azy.
ary ny fialana aina ihany no any sisa azony antenaina. Hotsivetsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina araka izay voalaza amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanameloana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava, mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa ndrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Ho faranana ny famakiana ny teny arak'izay hita ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko 1 andininy 17 ka hatramin'ny 2:20. Ary rahalay tsy mizata hafan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra-tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa ny rahasoan'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilemy ary tsy misy petipetina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 900 ny 1:2 no tanterahantsika eo am-pitsanganana, ataontsika amin'ny feo fa 570. Milohan'ny tsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra etoriteny. Tsangana ny fiangonana. Ipetraka ny fiangonana. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, indehizany fifalianay. Raha mbola nomenao izao ora sy fotoana, azahoanay mandre indray ny afatry ny teninao, afatry ny teninao izay mamelona anay, afatry ny teninao izay mampitombo finoanana, afatry ny teninao izay mampilentika ny fitiavanao ao anatin'ny fonay tsiraray avy izao. Ankehitriny ary Tompo, andre izany afatry ny teninao izany zahay,
dia aoka ny fanainao masina no elo lalana mandrakariva ao ampony tsiraray avy ka ahatonga anay handray izany afatry ny teninao izany. Dia mahatoky izay ry tompo fa amolavolanay ary ahatonga anay mpiaino mpakatony teny ny fiasan'ny fanainao masina fa tsy ho mpiaino mpanadino. Tompo, dia miteneny ianao araka ny fombanao fa voninkiaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anandratanay sy anaovanay ny vavakay. Amen. Ary havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mbola ho ampitombona ho amintsika hatrany ene ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay talosa ankehitriny ary ho avy manantena an'Andriamanitra. Izany ry havana ny loha hevitra zohitsika eo anivon'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary toa milaza izany indrindra ireo perikopa telo izay novakitsika teo, na tao amin'ny bokin'ny Joba, na tao amin'ny filazan'ny tsara araka ny Jaune, na ny taratasy izay nosoratan'ny Petera ho an'ny fiangonana izany. Fa tena ivon'ny soratra masina amin'ity andro anio ity ry havana, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazan'ny tsara araka ny Jaune. Raha mijeritsika nyity Jaune 3 ny 9:40 ity, dia tsy misy tsy mahay azy na dia ny ankizy kely azy. Fa raha fitinina amin'ny teny tsotra dia izao: ty Jaune 3:40 ny Jaune 3 ny 9:40 ity no atao hoe ivon'ny baiboly. Ty Jaune 3:40 ny 3 ny 9:40 ity no famitinana ny baiboly manontolo ao anatin'izany rehetra izany. Andeha angalatsika ny afatra ao atsika i Jaune 3 ny 9:40 ary overentsika ho vakiana mafy be izany ary miara-mamaky isika tsiraray avy. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, menony zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Tena mahafinaritra loatra izany teny izany satria milaza fanomezana, milaza fanomezana. Andriamanitra no manome, isika zanak'olombelona mandray, izao tontolo izao no mandray. Inona moa ilay omen'Andriamanitra an'izao tontolo izao? Dia ny zanan'ilay tokana. Ny zanan'ilay tokana, ilay fitiavan'Andriamanitra no menantsika tsiraray. Ary ny fitiavan'Andriamanitra izay ambara eto dia ilay fitiavana agape. Fitiavana agape araka ny teny fototra dia mazava ho azy misy dikany maromaro. Fitiavana mahafony ainy hamonjy ny tindy, izany ao anatiny. Ary ao anatin'izany fitiavana tsy miandry takalony na valiny, tena fitiavana faly manolotra fa tsy mandray. Izay ny dikany raha ohatra ka adika amin'ny teny malagasy malalaka izany fitiavana izany. Ary fitiavana azo lazaina fa hoe fitiavana nentin'i Jesosy tamin'ny fahafatesana mba hamerina antsika izay tsy marina eto amin'izao tontolo izao. Izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, tena maharavoravo ary mahafaly antsika tokoa izany fitiavana omen'Andriamanitra antsika izany, satria izy Jesosy no efa tonga teto amin'izao tontolo izao. Izy Jesosy no efa tonga teto amin'izao tontolo izao. Ka raha tonga teto amin'izao tontolo izao ary Jesosy naharavoravo antsika, inona ny tokony ho fantatsika ao anatin'izany rehetra izany? Voalohany indrindra ny tokony ho fantatsika raha hoe Jesosy tonga eto amin'izao tontolo izao dia izao: tena fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao io, tena fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao io. Raha mijeritsika manko ao anatin'ny bokin'ny lalàna na boky 10 voalohany dia izao: ao anatin'ny bokin'ny lalàna tena ny fitiavan'Andriamanitra ny fidianany any olona anankiray na firenena iray. Ao anatin'izany fitiavan'izany dia nanompo maso izy mba ahazahoany maneho ny fitiavana ka ny fidy amin'ny olona anankiray na izao tontolo izao. Ary io matoa ny fitiavan'Andriamanitra tonga eto amin'izao tontolo izao dia io mihitsy ny maha izy azy an'Andriamanitra
satria izy te hamonjy izao tontolo izao, satria very izao tontolo izao. Raha eo amin'ny fiainantsika andavanandro tokoa ane, isika no nangalatra koa, isika no nisotro toaka, isika no fokasigara, isika no ninaparaky, isika no nijangajanga. Tokony isika ny andray ny valina zany rehetra zany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Saingy noho nylay fitiavan'Andriamanitra tonga tao amin'ny zanany malalany dia lasa izy no mitondra ny heretintsika, izy no lasa mitondra ny fahotantsika, manana fahasalamantsika. Voavela heloka mandrakarivo isika noho izany fitiavan'Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao izany dia ny zanan'ilay tokana mba hahatanteraka ny famonjena izao tontolo izao. Tsy misy famonjena raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany eto amin'izao tontolo izao. Ary rehefa tsy ao amin'i Jesosy Kristy isika dia mazava ho azy fa isan'izay tsy voavonjy fa any amin'ny farihy afo izay any amin'ny farihy ny fahaverezana. Fa ny rahasoan'i Jesosy Kristy nalatsany teo ambony azo fijaliana no hanadiovany atsika, hamelany ny helokontsika ka hahatonga azy ho solo, hahatonga azy ho mpanavitra, hahatonga atsika ho any amin'ny tena famonjena marina. Tsarovy ry havana, fa na izao na ianao dia tokony ho faty isika, tokony ho faty isika, satria isika neny nanao fahotany, isika neny niodina tamin'Andriamanitra, isika neny efa tsy nahalala an'Andriamanitra. Tokony ho faty isika, saingy nisolo voinantsika Andriamanitra ary efa nividy ny fahotantsika Jesosy Kristy noho izany rasony izy nidra izany ka tena afaka isika. Inona ny dikany? Tena tiantsika Andriamanitra matoa nomeny ny zanany lahatokana isika. Anjarantsika ny mandinika, anjarantsika ny mieritreritra noho izany fitiavan'Andriamanitra atsika izany. Fitiavan'Andriamanitra tsy mizatavan'olona izany fa hapetrany tsara fa izao tontolo izao misy safidy zany ao anatin'izany fitiavany izany. Na ianao andray tsy tereny, na ianao tsy andray tsy tereny, safidinao malalaka ny handray sy hiaino izany fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy izany. Mandehana ry havana, raiso izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mba hananantsika fifaliana maharitra sady madio ao amin'i Jesosy Kristy tompony. Fa ny zavatra faharoa ry havana dia izao, Jesosy Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao tsy hoe fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao fotsiny ihany, fa hamonjy an'izao tontolo izao. Tanjona tokana na tonga an'Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana ao atsika dia ny hanafaka atsika ny amin'ny gejany fahotana, ny hanafaka atsika ny amin'ny famatorany Satana eto amin'izao tontolo izao. Satry ny Satana ny atsika, satry ny Satana tsika ho namany, satry ny Satana tsika ho sakaizany, satry ny Satana tsika mba ho eo ambany fihezany, mba ho vahoakany. Saingy tonga Jesosy Kristy hamaza ny fahatorany izany, tonga Jesosy Kristy mba hamonjy atsika ho amin'izany geja maro samihafa izany. Izy ingely ambarany satria ny geja manko raha vao miteny hoe Satana migetra fa miteny hoe fahotana, aiziny izany ao anatin'ny aiziny. Ary ny olona manao zavatra ao anatin'ny aizina matetika tsy tsara. Zay no mahatonga atsika miteny foana eo amin'ny fiainantsika andavanandro hoe nkarineny to anie le mpandehandeha am'ireny, ngarineny to tsara. Sao dia le mijery an'le orona tsara ery amin'le nandiana soratra ritsika dia hoe misy neny-to tsara dia misy neny-to ratsy. Neny-to tsy tsara satria milalao sy mifamatotra amin'ny Satana, na tsara io na ratsy atao, famatotra amin'ny Satana. Ka tia hanafaka atsika ao anatin'izany famatoran'ny Satana izany indrindra Jesosy Kristy, ka hamatotra atsika amin'izany fijaliana sy fahoriana izany, satria ao anatin'ny aizina tsy mahita ny mazava ireny olona rehetra ireny. Andriamanitra efa tonga eto amin'izao tontolo izao hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao, fa itsika ny tokony hiaina sy handray ary hiaina ao anatin'izany fahazavana entin'i Jesosy Kristy izany. Izy mihitsiny no tonga hanolo-teny, izy mihitsiny no nanety teny hamonjy atsika ka hitondra atsika ho amin'ny fahazavana, mba tsy hahatonga atsika hiraparapa
amin'ny aizony izao tontolo izao. Andriamanitra no mamonjy antsika, mety eza riavana ino an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, fa izy no an'ny mpamonjy izao tontolo izao. Zava-dehibe eo antsika izany, ary zany indrindra nge le tena fitiavan'Andriamanitra ao anatsika dia mba azahoantsika mino an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika tsara, koa mino an' Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Fa ny zavatra fahatelo, Jesosy Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao dia izay mino azy dia efa voavonjy, fa zay tsy mino kosa dia voaheloka. Zay tsy mino kosa dia voaheloka. Ny tsy mino an' Jesosy Kristy dia ireo zay tsy manaiky azy ho tombo sy mpamonjy. Eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, taizany nandraisantsika an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy atsika tamin'ny alalan'ny nanatanterahana ny sakrametan'ny batisa atsika tsirairay avy. Nisy fanekena ataon'ny ray aman-dreny na dia mbola zaza azy any ankizy tsy mahafantatra an'izany, dia misy fanekena ataon'ny ray aman-dreny, moa manaiky ianareo fa hitondra sy hitaizany zanakareo, manaiky ianareo fa hampianatra azy ny antony izao fanao batisa izao, ka hatonga azy ino an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany, satria nisika mihitsy kay manana andraikitra hampianatra sy hitarika ny zanatsika ino an' Jesosy Kristy mba tsy hahatonga azy ho voaheloka, mba tsy hahatonga azy ho any amin'ny fahaverezana. Ravana malala rehetra amin'ny tompo, mbola isika ihany koa na dia efa nandray an' Jesosy Tompo aza tamin'ny alalan'izany sakrametan'ny batisa izany, dia misy koa ny antsika ny manota, misy koa nge isika bebaka amin'izany fahotana izay nitanterahantsika izany. Fa rehefa fotoam-pivavahana, rehefa tonga ny fotoana ny alahady maraina dia miaikeloka, fa amin'ny alahady maraina iny ihany no maikeloka, fa tonga ny alatsinainy miverina amin'ny ataony ihany, manao no mahazatra azy ihany. Izany no mahatonga an' Jesosy Kristy ho tonga eto amin'izao tontolo izao, mba tsy ho mitondra fanamelohana, mba tsy hahatonga ny olona ho voaheloka, fa azo famelan-keloka isan'andro isan'andro. Ry havana malala rehetra amin'ny tompony, zava-dehibe ho atsika izany famelan-keloka omen'ny tompo atsika izany, satria midika fiantrano izany, mbola miantra atsika Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, satria te hamonjy atsika izy. Mbola miantra atsika Andriamanitra noho ny fitiavana izay tanteraka tao amin'ny zanany malalany dia Jesosy Kristy tompo izany. Fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka, efa voasazy, efa any amin'ny lavaky ny fahaverezana. Mety iza ry havana handray izany fitiavan'Andriamanitra lehibe izany, dia Jesosy Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao noho ny fitiavan'Andriamanitra. Jesosy Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao hamonjy an'izao tontolo izao, ary Jesosy Kristy tonga eto amin'izao tontolo izao izay tsy mino dia efa voaheloka raha teo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Samira kubanga
dia hiaraka amin'ny iombona amin'ny vavaka fangatahana sikariavana. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ray zanaka fanamasina, indre izany alehiben'ny fitiavanao an'izao tontolo izao, fa nomenao tokoa ny zanakao lahatokana mba hamonjena n'izao tontolo izao, ka ahatonga an'izao tontolo izao hiaina sy velona amin'ny fahazavana. Dia ny famonjenao tianao hiainana sy velomanay. Misaotra ry Tompo fa ny fitiavanao no mbola nisolonao elokanay, ny fitiavanao no mbola hanavotanao anay, ary ny fitiavanao no mbola hamahanao ny gejany Satana sy ny fatorana izay ataony ao amin'ny fiainanay isanandro sanandro. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay nanolotra ny rano sony indrindra ka nandatsaka izany teo ambony hazo fijaliana ho famonjena n'izao tontolo izao. Ankehitriny ary Andriamanitra dia velona ny fanantenana, fa tsy mba isan'izay tsy mino izahay ka voaheloka, fa handova ny fiainana mandrakizay ao amin'ny zanaka malala dia Jesosy Kristy Tompo izany. Tompo, misaotra anao izany, fa izany fitiavanao izany koa mbola hitondranay am-bavaka izao firenena izao. Ianao Tompo no omba sy hitantana ny firenena. Ianao Andriamanitra ny asa ao am-pony ny mpitondra isan'ambaratonga ny avy sy ny vahoaka malagasy eto Madagasikara, mba hiaina sy hivelona ny fitiavanao tao amin'ny Jesosy Kristy, ka hahatonga azy ireo ho isan'ny olombonjena ihany koa hiaina sy hivelona amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Eny, hiaina sy fampiriaria eto amin'izao Madagasikara izao ao anatin'ny fahazavana noho ny fiainana sy ny fivelomana ny vaovao mahafaly. Tompo, dia mahatoky izay fa miasa ianao, fa rehefa ianao no miasa amin'ity firenena ity dia ho afaka tokoa ny malagasy manontolo. Tondram-bavaka izay ry Tompo ho an'ny fiangonanao, ny fiangonana izay mitory sy manambara ny vaovao mahafaly, mba hahatonga n'izao tontolo izao ho ao anatin'ny valan'ny famonjenao Andriamanitra. Ianao no omba sy hitantana ny FBFJKM sy ny mpitondra isan'ambaratongany avy, na eo anivon'ny synodam-paritany zany, na aty amin'ny fitandremana sy ny fiangonana tsiraray avy. Dia mahatoky izay ry Tompo fa iseho ny voninahitra ao, ary ho maro ny olona voavonjy, ho maro ny olona voataona, ho maro ny olona voatarika ho ao anatin'ny valanao Andriamanitra, mba ho mpiara-mandova aminao Kristy noho ny asan'ny fiangonana. Jereo manokana ry Tompo, ireo izay nanolotra ny tenany ho isan'ny mpiasanao ka nanaiky azy ireny ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao ampiasaina ho famonjena ihany koa any amin'ireo tany lavitra tsy hita rehetra. Ianao Andriamanitra no hiara-iasa amin'izy ireny hatrany, mba hahatonga azy ireny hanana fifaliana sy fiadanana, fa tsy hanompo amin'ny fisetonana. Tompo, mitondra am-bavaka izay ho an'ny mila vonjy rehetra, ninninona tedi-javatra hatrea, ninninona zava-misy hiainany, dia ianao Andriamanitra ilay afaka nefa iva fijery manan-karena ny fahasoavana, ary ampy mizara ho an'ny tsiraray avy izany fahasoavanao izany no hiainan'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ka hamonjenao sy hamalinao vavaka ny tsiraray avy arak'izay tandrify azy ireny. Tompo, izay rehetra tonga miara mivavaka izao dia manana an'izay etaetam-ponay tiana entiny eo anatrehanao, koa mianono vavaka mangina asandratro ny fonony tsiraray avy ianao. Misaotra Jesosy fa ny fahavelomanao ny hiainonao sy hamalinao vavaka anay, koa sitraka indrindra no mampiombony izany vavaka izany amin'ilay efa nampianarinao anay manao hoe tonga ny fanjakana atao any sikaponao ny fiatampa fiainana omeo anay ny hanina sakavo amin'ny tahaka ny lamelana izay meloka taminay, ary izany tonga anay no mifakapana fa manafahana ianao, fa anao ny fanjakana sy ny
ary voninahitra mandrakizay. misaotra ny tompo isika ry havana fa tontosa izao fanompobivavahana izay niombonantsika teto izao. Ny laharan-kira fa 7:30 ny andinin'ny voalohany ao amin'ny firana fanampiny no andeha ho iraintsika mialohan'ny tsodrano. Ny hira fa 7:30 ny andinin'ny voalohany ao amin'ny firana fanampiny. Andeha hitsangana ny fiangonana. Raiso amin'ny finoana ary ho tanteraka aminareo any ny tsodrano izay atolotry ny tompo ho antsika. I Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana amin'ny teny tsara no ampionona ny fonareo ane sy ampahery nareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Amen. Ny hira fa 7:30, ny hira fanampiny fa 7:30 ny andinin'ny faharoa no tanterahantsika.
Mipetraka isika ry havana hanao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra, ny maran'Ray sy ny Zanaka ary